Fa na tsy ary manokana ireo ankizy madinika latsaky ny herintaona ny fikambanana leo club azo vola tamin'ity androandroany ity nitondra ny voatsirambiny tanana izy ireo nitondra fanampiana zany ho azy ireo entina indrindra hanatsarana ny izay sehatra ny fitezana izay no antony izao fanolorana izao raha antsika ary ny tato-baovao hoentindravaka Andriamanalina Mamra Samuel kosa naka ny sary. Ankizy latsaky ny herintaona misy 50 mianadahy avy eo anivy ny fokontany Tsiatana no nitolorany fikambanana mpanao asa soa Leo club Azovola fitafiana androany teto amin'ny CSB2 Tsiatana. Tafiditra ao anatin'ny herinandro ny fanomezana asana ny ankizy moa ity hetsika ity. Leo club Azovola aloha zany dia fikambanana tanora izay miompana amin'ny fanampiana ny olona sahirana. Tamin'ity indray mitoraka telo zany Leo club Azovola manao fanampiana ho an'ny ankizy kely satria manko ity semaine ity dia ity herinandro ity dia herinandro ho an'ny dignité de l'enfant. Dikan'izany zany ohatry ny hoe mitondra ny fanampiana zany izay Leo club Azovola ho an'ny ankizy sahirana dia fanolorana akanjo miisa 50 izy ity zany akanjo karazana 4 eo ho an'ny ankizy 50. Mandritra ity volana septambra ity ary isaky ny farany herinandro misy ny tolo-tanana amin'ny alalan'ny fanangonana fitaovam-pianarana avy amin'ireo malala-tanana izay tanterahan'ny fikambanana eny amin'ny Jomboscor Korondrano entina manampy sekoly iray ao Ambohimanarina moa ny hetsika. Toza koa zany Leo club Azovola isaky ny farany herinandro manao fanangonana fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy sahirana ho an'ny école primaire ao Ambohimanarina. Izy io ankizy miisa 750 dia te hianatra ry zareo nefa ny iray aman-dren'zareo moa zany sahirana dia mba fanolorana tanana ho an'ny zareo dia manangona fitaovam-pianarana izay amin'izao fotoana izao. Izy ny rentrée scolaire moa zany mois d'octobre dia lihetsika amin'ity mois de septembre ity ka hatramin'ny première semaine du mois d'octobre. Iray amin'ireo fikambanana Leo club izay ahiny ny fikambanana Léonce club Antananarivo arivo ity fikambanana ity. Ivondrona ny tanora anelanela amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona ny fikambanana izay manomana ny tanora ho lasa tompona andraikitra sy andray anjara amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona.